tontina mitondra ny lohateny hoe apinga mandefina dia peniny Eriky Ravalso olalaovin'ny Liance miaraka amin'ny Soalaza Maya Lova ary Ery Valso mpanatotosa Babatry tena mba tsara fiasa ny olona ety nanambarana trano manokana mihitsy ny mpampianatra rehetra izay tonga miasa eto sangy izy dia ohatra ny alo be zany hita hoe efa ela tsy nisy olona mipetraka tato tsy raha moa zato lotoniko aho dia mipetraka tamin'ny loto nandritry ny herinandro zao koa moa vao manam-potoana nadiovanako dia aleo tohizana ihany izy ity fa arary ato raha mbola miara-mionina amin'ny loto loto zany dy ary iny reto vakivaky eto anjoro-trano reto misy tapakazo dia tapabolo dia lamba mena sy mainty tena voretra izany mpampianatra talohako tatoko mampikohaka mihitsy ny loto dia aleo koa asiana fanafody trano ity amin'ny nonan'ny mikroba mety mbola ho velona Dokotera ngava mpianatra marina manao any ianao dokotera zao tsara fa misaotra tapotanka izy zany no tsy metimety sahady tsy izany re dokotera fa mandraisa aloha seza fa aizany dia jory fotsiny eto sika misaotra ka orosona inona ry ianao Ramsea aoko amin'izao ihany ka zao ve ianao Ramsea vao miditra ny tokantranoko dia hojerepotsiny misy kafe vao nataoko ange ao ary soa ary izay masaka ao fa ohatrany hoe dia mihafahafa mihitsy zako eta ao apa aza mihafahafa mihitsy ndraso vetivety aloha fa akazy ahy mpampianatra vao vita fianarana tokoa ka mazoto andeha aty an-tany lavitra aty dia mpinamana le tsika fa samy vao vita fianarana no sady mpiatsa-panjakana zay ihany ange dia vita ao ataovy Ramsea manitra tsara kosa izy zany zao mihitsy ny kafe aty ka aroa ay efa ela nga dokotera no tonga teto ka vao aingana tonga tapabolana dia io tonga io koa ianao ka dia samponina vaovao zany sikako atao ahoana tsy maintsy makatony fanendren'ny fanjakana raha te asa amin'ny fianarana natao dia marina mihitsy zany dokotera fa izao ano antondehako sao dia mba misy fanafody bibikely atao aminao fa tena mila zany ny tranoko ve zay fotsiny misy ao ka sady le tena maherihery mihitsy maty hatramin'ny totozo raha totozo kelikely aina dia mba afaka hivarotanao amin'izany ave aizany dia ifampivarotra sika Ramsea sampira ravinahitra ve dia ifamboatra aty an-tany lavitra aty koa misy maso karena ny zavatra rehetra nge
ny fihavanana ny talohan'ny vola Ramsea. Dia misaotra ny fahatsoram-ponao dokotera. Dia misaotra anao pastera tonga mitsidika. Samy zanak'Andriamanitra daholo ny olon-drehetra ka tsy misy azo avela mihitsy. Ataovy pastera ny dite fa toa jerena fotsiny izaniko. Sa tsy azoazonao? Ita mihitsy ny tena fisotroko fa ohatra ny mamay ohatra izy izany ka avelako angatsika kely aloha. Ety fotoana taonaniko. Misy nefa ny olona milaza fa ny mamay mihitsy no mahatsara ny dite. Marina izany. Saingy tsy hotorako kosa aloha ny tendako hoe. Dia izany tokoa nga. Fa sora amin'izay ny tena toliako mbola tsy mandroso ny tanànantsika ka mila fitoriana filazantsara mahery vaika mihitsy. Tsy efa mariky ny finoan'ny mponina eto ve io fiangonana mijoro hitandremanao io e? Izany tokoa. Saingy ny kristiana tonga mivavaka ao nge no mampalahelo Ramsea. Vitsy tena vitsy. Ianao moa tsy mbola tonga mivavaka tao ka tsy mahita izany. Mbola ho avy pastera. Vao herinandro mahery kely fotsiny angeny tonga teto e. Izay tokoa aloha hoe. Ny farany herinandro teo zao teneniko ny pastera. Fa laniko tamin'ny fanadiovana tato fotsiny. Tsara mihitsy aloha ny madio Ramsea. Efa zatra an'izany tany amin'ny ray aman-dreny tany dia tsy mahazo aina raha mipitraka amin'ny maloto e. Raha izany toetsy anao tsy manaiky toetra amin'ny ratsy izany Ramsea metinao hitariana ny tanora dia hanjaka vetivety foana ny fahazavana eto. Aleo andeha amin'ny fotoana ny zavatra rehetra pastera. Eny manderaka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra Ramsea. Fa inona nefa izany fahamazinana manjaka eto izany? Mbola maro Ramsea ireo mpilalao hody ratsy eto tanàna eto. Misy mahavita mandasabaratra amin'ny olona miady amin'ny mihitsy ny sasany. Izany dia mahavarina izany pastera. Izany angeny lazako aminao hoe mila fitoriana filazantsara mahery vaika aho eto amintsika eto e. Ary ny toanao zao no tokony avitika amin'izany. Hafa ihany nge Ramsea ny mpampianatra manam-pahalalana sy ampim-pahendrena ary mahay mandresy lahatra olona. Aza dia tokafanao tahaka izany aho pastera fa mbola tanora maitso volo Ny tanora nge Ramsea no afaka manentana ny tanora ary rehefa ny tanora no manam-pahalalana sy fahendrena dia tsy maintsy tonga ny fahazavan'ny tanàna. Zay no izy. Satria ny tanora manam-pahalalana sy fahendrena ihany no ho avy ny firenena. Fa ny tanora nanam-poana sy fatrapanao atarana kosa dia vesatra lehibe ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona. Misy hosaintsaina izany pastera. Dia atao fa ary le dite fa efa azo sotroina. Dia isotro tokoa moa izany mba afaka hetaheta. Naona le fanafody famonoana bibikely. Tena mety ka. Diso mety ny ray aza. Diso mety ahoana? Ka maty hatramin'ny totozy voateraka ko. Ka zay le noteneniko hoe mahery mihitsy ny fanafody iny e. Dia talanjona tamin'ny heriny tokoa moa zako. Fa ono avadika ny resaka mba mandry ampitoniana ihany ve sy hatramin'izay noena sy atao amin'io trano izay. Tena matory tsy misy mpianelilelona mihitsy ka. Fa ahoana? Lazain'ny olona fa tsy misy tamana mihitsy mantsy ny mpampianatra izay mipetraka atao amin'ny trano izay Tsy tamana ahoana hono? Mpampianatra roa no efa nodimbiasany sy atao. Ny iray mipetraka iray volana dia niala ary ilay faharoa kosa mipetraka iray volana sy tapany dia lasa araka ny tantaran'ny olona Dia taiza hono ry se izy ireo no
nipetraka rehefa niala tao. fa hoe nanofa efitrano ray aman-dren'ny mpianatra ho no mandra-pialany teto. Mahagaga zany fa tsy misy olona manotantaran'izany amiko. Tsy maintsy hisy tantaran'izany se Ramsea efa ela mifanerasereto. Fa efa nafantatra aloha se zay azo atao mahataitra tsony raha mandray zany aman'olona. Tenoko fotsiny zay lazainy eko fa inona moa no azoko ambara. Tranona mpimasoko nge ondry zay io trano nenase io talohany nanaovana azo tranon'ny mpampianatra tonga eto ay ka inona moa maratsy an'izany? Tsy misy maratsy azy aloha raha monina milaminao se, fa mba milaza ny zava-misy fotsiny mbola mihin'ilay mpimaso maty io mponiny eto ka betsaka ny tsy mety tsaboko lazaindry zareo fitsaboana vazaha ka tsy mety andry zareo. Ay ve mbola misy olona manam-peverina tahaka izany? Kanefa nge rehefa tratran'ny fahafatesana ny avany sasany de tonga mitoditody eto amikety ihany ny velona atao ahoana zay ny zava-misy. Sady aleo koa andeha amin'izay fa tsy teo ratsy amin'ny mponiny eto Tsy teo ratsy hoe ahoana? Raha tia maneritereandry zareo anaraka ny fijaboko de maintsy isakala ary tsy fantatry izay mety ataony amiko amin'izay fotoan'izay. Marina tokoa zany se. Aleo mitandrina na de manana ny marina azy. De tena mahavariny ireo zavatra no tantarain'ny dokotera. De tsy miraran'izany fa ny asako nataoko tsara. Aleo manana zay omena ny mpianatra rahabitso. Ampanaovina fitsapana aloha fa efa vitsy zay ny fizarana faharoa amin'ny lesona. Hijerena ny fahazon'ireny fampianarako. Misy mandendeha any ambony tafo an'izany ary to misy rivotra fofofo be ihany koa. Na daholy ary zany. Aleo mihitsy jerena ka. To tsy misy na inona koa reny ary ny any ambadiky ny trano any ary inona koa ry ambany varavarankely ry. Aleo atonina akaiky hijerena azy tsara. Ay biby lava be marina. Biby lany biby lava fitaiza riny. Tena tsy havita amin'ny anomana fampianarana rahampitso fa aleo fo maraina. Tsy salama mihitsy dokotera. Ry fa naninona tampoka? Mavesapesatra zany ny lohako sady reraka be. Inona no nahazo an'izay tampoka teo Nisy fisehoana hafahafa tao an-tranoko tao alina. Fisehoana hafahafa ahoana? Nanofo ratsy be aho Nanofo ratsy be ahoana Ninjia ny alika mainty be aho de norahona ny faty mihitsy. Nako de mizanao dokotera. Sao de nieritreritra zavatra fahafa ary se talohan'ny natoriana. Le biby lava be hitako afaka maly teo an-tokotany talohan'ny natoriky no nampiokoditra de tsy mety afaka atao tsaiko hatramin'izao. De zay zany no nampanonofo ratsy an'seky. Ka ahoana raha misy resaka fandrahonana ho faty? Fandrahonana faty ahoana Nandrahona angy le aloka mainty be. Tsotro zany aza misainy izany biby lava be izany tsony se. De nolazainy tamiko koa hoe
mila averina ny toerana ireo fananany teo anjoro-trano. Fananana inona zany? Tapaboly de lamba mainty sy mena ary tapakazo isan-karazany. Ve fitaovam-piasan'ilay mpimasy mipetraka tao taloha zany e? Ka inona hosena ataoko amin'izany dokotera? Mila matanjasaina fotsiny se de tsisy tsony zany nofo ratsy be zany e. Ary esoreo andony fieritreretana zany bibilava be hitany se zany. De ezaka anaraka zany teniny se zany ary ako. Na zany aza mila omena fanafody ihany se ka. De zay fantatro se efa mahasalama atao e. Irehirety tany lavitra ka iseny namana itokiko amin'ny sarotra. Samy rerety tany lavitra ika ramosea ka mitovy e. Misaotra e. Ireto fanafody reto zany aloha hanise zao de aleo akarano anaranse azy. Zay zany tsy mahatamanitra mpampianatra tao aloha rehetra. Raha azoko tsara tiaro ny rano e. Misaotra. Zay vo azoko ny haiko. De mihinana an'ity telo isan'andro se ao anatin'ny 2 andro. Ka manahoana ny tokantranon-drato ramose? Nga mohita pastera fa atao zay mety. Tena ohatry ny tokantrano misy vehivavy mihitsy izy zany milamina be. Aiza kosy. Aiza de izany fa mba fititehan-doka angany ianao pastera. Tsy mahazo miteny lainga ny vavany pastera ramose fa ny marina ihany no mahazo ambara na roviana na roviana. De misaotra anao ary pastera amin'izany voalazanao zany. Fa zao ramose voko dehibe milady zao ka mila tsy kristianity tanàna mba hifanotrony. Efa nolazaina tao am-piangonana ka tamin'ny alahady teo iny. Raha tsy diso tamin'ny lahady mihitsy e. Ka efa fantatro tsy ho atonoko ka mifanita antsika ramose tsy hoe mihevitra anao manadino akory fa mba mifanintany sady iza moa no tokony fankahery isan'andro raha tsy isika efa samy resy lahatra. Izany tokoa ataony tsy mitovy jery ao anaty koa moa pastera no ifampiditra an-trano tahakitsika zao. Tavandralahy mandranotra ny tavandralahy ry ramose. Fa izao ange pastera manana olana ato amin'le trano nenako ato ahy. Efa niresaka tamin'ny dokotera ka fantatro ny zava-miatra aminao ato amin'ity trano ity ramose. Ka inona ho ianao no vahaolana amin'izany pastera? Raha mbola tsy namborako zany olanao zany tamiko ary ianao ramose de efa nieritreritry fonenao ty mihitsy tsy laozany miasan'ny maizina maso toy ny tranona mpimaso ny ramose. De inona ary ny atao e? Raha sitrako ramose de iasantsika ty trano ty am'sapotsy. Iasana? Iasana ahoana moa zany? Roatsika ny fanaratsy mety mitoetra ato ato amin'ity trano ty ka ho afaka onona tsy misy ahiato ianao. Inona no ataoko amin'izany? De zao anao de mila mampitombo ny fonan'Andriamanitra ramose. Pastera de ho haiko ve zany? Tsy zava-baovao zany ramose. Ny fonanao hatramin'izay ihany ny tazonina aza mora mifarandrinitra amin'ny fisehony zavatra vaovao samihafa. Andriamanitra manefa ny zavatra rehetra ny amintsika ka tsy misy mampanara miankin-doha aminy tsika. Aleoko za mihitsy no mitsidika anse. Misaotra anatsiary dokotera. Iza moa no tokony ty fanarety tany lavitra ty ramose? Fa efa nanao ahoana aloha zao se? Efa mba nisy fivana ka. De makahery anse sy mirary anse tombo fahasalamana trany ary. Misaotra dokotera. Fa ity fisehoan-javatra ato trano ty angery se no ohatrany tsy mampitombo ny fahasalamany.
za aloha tsy te hiditra lalina zavatra tsy hitabasy zany e, fa ny azo-tsapain-tanana ihany ny no hitako hoe azo andeherana. Inona ny tiany sy holazaina amin'izany? Matoa tonga ny aretina dia antony vitsivitsy azo fatarina ny mahatonga izany, vokatry ny fisian'ny mikrôba any anaty, na vokatry ny virus tafiditra amin'ny vatana, na koa tsy fahaiza manetsiketsika amin'ny vatana matetika sy ny sisa e. Azo tranona avokoa nefa ny voka-dratsy ateraka izany rehetra izany. Dia inona izany no fanevitry fisehoan-javatra atao tranoko ity raha ny fahalalan'ny dokotera? Tsotra, manana heritsaina. Manana heritsaina ary tena manana heritsaina ihany, fa malemo azy ary vao miseho le zava-mampitahotra samy hafa ireo. Efa nisy ary ve zava-tsarotra ny setra ny setra amin'izay e? Iza moa dokotera ny tsy efa nisetra izany, fa ny fianarako no hitako hoe mafy tamiko ny namita azy hatramin'ny farany. Inona no nenteseny atrika izany olana tamin'ny fianarana izany? Tsotra fotsiny ny fahazotoana sy ny fikirizana. Ay, matosy nasotro sy ny kiry dia nisy ny heritsaina, fa raha malemy sainsy tsy tafita amin'izao toerana misy an'izay izao velively a. Ny heritsaina nge tsy mahasetra ny tampoka e, tampoka hatrany mantsy no isehoan'ilay aloka mampitahotra. Efa fantatrisay fa tampoka izany dia mana dia miloha e, mila matanjaka isa minitra izany ny saina. Tanjaka tsy azo ao anatin'ny 2 minitra izany e, tsy azo amin'ny alalan'ny fihinanana ny fanafody avy aminareo dokotera ihany koa. Fa azo avy amin'ny alalan'ny heritsaina kosa. Manahaka mila mafy sainsy e, tsy misy zavatra tsy vitan'ny heritsaina e. Ny fandrosoan'ny siansa dia vokatry ny heritsain'ireo mpikaroka samy hafa maneran-tany. Fivoaran'ny tena dia noho ny heritsaina nanany tsirairay. Ny olana vaovà dia noho ny heritsain'ny tompony manana azy. Izay indray ve no ampahafantariko an'izany e? Marina tokoa izany dokotera, saingy olana vaovao amiko mihitsy nge ty miseho ty e, ka mahakely ny heritsaina. Tadidio, fa raha ampozina avokoa ny zavatra rehetra ho avy dia tsy misy tsirony loatra amin'ny fiainana, fa ny tsiron'ny fiainana dia ny fivahan'ny olana manjady amin'ny tena. Ezaka hanana heritsaina. Iveren'ny saina ireo olana isan-karazany efa nisatrainy se, dia tadidio ihany koa ny heritsaina nanana se tamin'izany fotoana izany, ka aza mety voarebirebin-javatra azo resena e. Misy ho saintsaina izany tenin'ny dokotera izany e. Ka izao e, maninona ary raha mba miala voly kely isika aloha e? Inona moa mba fialamboly azo atao aty amin'ny tany maizina be ohatr'itony e? Fialamboly ange raha misefo ron'ny tsirairay fa tsy andrasana zavatra tsy misy e. Ndao mba anoka-potoana anjono e? Anjono, hevitra tsara tokoa izany, saingy tsy mahay manjono dokotera. Ay, za koa nisy olona tsy mahay manjono izany e. Tena marina e, tsy mbola nanao an'izany mihitsy hatramin'izay ny ainako. Dia hafa indray izany. Teneniko dokotera, mitonjezika sy maka kitay any ambavy ohatrany tezay ny ray aman-dreny anay rehefa tonga ny fialan-tsasatra ny mpianatra. Dia izany ny fialam-boly fanaoko matetika fahiny. Mba mila fialam-boly indray izany se. Tsy anelingelina ny fahaizany se manjono avy amin'izany e. Fa ampianariko manjono se raha izay foana ny fanahin se. Eno fa efa mpanao an'izany angase. Io mihitsy ary ny fialam-boliko rehefa sorotry reny iny ah. Samy ve tsy raha misy angatra no anjono se? Raha misy angatra hoana? Tsy loazany izany ny tanàna aty anaty aizina tahaka tony a. Aoko raha dokotera hitandrina. Se ihany manazava na manamaizina ny tanàna e. Tadidio anefa fa matosy ny tendren'ny fanjakana iasa eto dia antenay nitondra fahazavana ho an'ny mponina eto. Marina tokoa izany, saingy aza sina saingy izany tsony e. Antenay kitondra fahazavana se ka manana heritsaina isatranan'ny aizina. Sofa tsy izaho rery mpiasa-panjakana eto, fa ratsy izany. Efa maty ato. Tsy misy matimaty foana izany raha misea, azo soroana amin'ny fahafatesana. Dokotera se dia milaza an'izany e. Tsy ny maha-dokotera mihitsy ny tenenako an'izany, fa izany ny marina. Ny tsirairay ihany no afaka mampiditra loza na mampiditra fahasoavana ho an'ny tenany.
aloha zay mandroany ramose fa tozotsika rahampitso ny manaraka dia atrafirina pastira no nahavana ny tahaka izao intelo misisy totsika intelo misisy de mety de ny fonona no miasa aorinan'izay ako de mamy anao fonona matanjaka fa ny fonona nge no mahafindratindra-botra ramose fonona no nafanjana kisirailina makivaky ny ranomasina mena fonona koa no nampahiratra ny maso le jamba raha talao tamin'ny kristy izy manam-ponona ihany ange pastira fa isaky miseo le zava-mampitahotra de torakovitra sy raiky tahotra trany ono ramose ovilana zao no misehony zany zavatra zany farany voalina zany a nanofo ratsy aho de taitra tampoka ka navehatra jiro akanjo de nisy namono tampoka ihany koa le jirona rehetra zany ka so de ndrivotra efa nivelany koa sara nitsoka mafy de namono an'le jiro e tsy zany mihitsy na misy ary zany ve de tokony afaty labisy ao an-trano mety mafy tsara ny varavarana ary tsy misy makakakaka idiran'ny rivotra mihitsy asa maiziny zany ramose a ary tsy zany ihany ange pastera no zavatra nitranga tato e fa mbola nisy inona koa e vatany vo maty le jiro de nisy aboka mainty ngeza be tazako terian'zorotrano nampitahotra so de nieritseritra koa sara no lasa lavitra ka mamorona zavatra samihafa sy lasa lavitra makaiza moa ty pastera fa na tsy harosaina tsara ka na tsy harosaina tamin'ny votaitra aly rehefa diso eritreretina roatra mantsy ny zavatra ray de mivadika ao nofo nge ramose ka raha zavatra atsy no saina lalina matetika de mivadika ao nofo ratsy fa raha zavatra tsara kosa no fisafisaina de mivadika ao nofo tsara inona moa de tokony eritreretako zavatra ratsy ianao ihany mahafantatra zay zavatra sainao matetika ramose tsy misaina zavatra ratsy mihitsy aka eny e ataovy ampoisan'andro ny ten'andriamanitra fa hitondra soa anao zany ramose mampiresaka ary vity pastira ty zany mofonana mahavelona zany ka mahazo izay mahazo azy ramose zany mihitsy koa angamba no mety tsy nahazoko izay voalazan'ny tenin'andriamanitra matoa mbola isehony zany zavatra zany rehefa eny isan'andro ny ten'andriamanitra ramose dia azava ny fanamasina aminao tsikelikely ihany tsy mamela ny olony ho ireriny tompo e ka ahoana no avelony ampitahorina tahaka zao mety misy fitsapahan'ny alalin'ny finoninao ramose jerenao nge job e fa sy niara tamin'andriamanitra mihitsy izy na de niarany zavatra ratsy isan-karazany ara kanefa rehefa niaritra tamin'ny fitsapahana izy de nahazo fahasoavana maro natokana aripiriny tahaka ny joba ka sarotra lahy tahaky sange mampiteraka vonona ny fahalalana sy ny fahafantarana ny tantarany ramose natenaina voery se fa zay ihany tya dokotera ihany e voay e zay voazoko neko lasa le zavatra mampitahotra teo anjorotrano voery sery natenaina dokotera ihany ho aty eny e ho avy misotra ny sia fa saika tapitra aneko avitra ihany ratsy tonga sia de vita treo ny tantarako enona daholo zany zavatra lazainy se zany e fa nisy inona tato e tonga teo indray le zavatra mainty be tena tsy nofotsony izaho am'izany tsy afaka manao na inona mihitsy raha tsy isena ny dodona mafy be io sady lasa miseho andro atandro be nanahary koa nge la izy ka aiza moro seko atanse mihibikibika oatra zao kosa ny traniko andro efa mazava be io de mbola mity abatrany rehetra tany se
mba andro sy fiasana dia manaratra matoro marainy nga hita za alina koa nge tsy nipisy torofiry fa nitsangan'ilay zava-mampitahotra manana ho asy heritsaina fa tsisy eon'izany tsony tsy misy tsy voasetra ny heritsaina raha miseha mezaka ana mitsingy aho saingisaka monsieur ilay zavatra dia malemy hatrany de hiteraka retina ho an'se indray io raha mitohitohiko toroa hevitra moa ahy sa vese hipetraka ny amiko tsy mety zany ka anelingelina ny tokantrano mise amin'izany aho anelingelina ahoana moa efitrano tokana io ve dokotera dia isisihan'olon-droa dia ataony se hoaizany vady aman-janakise rehefa tonga mitsidika ny se iny zareo hifanampiana raha mise ny fiainana ekeko hifanampiana ny fiainany fa tsy natao anelingelina ny sasany de aleo resantsika manaraka ny tokony atao amin'izany na izany aza mila mampitony saina isan'andro se ezaky ny tony aho ka ary de masana fandaharam-potoana antsika amin'ny sabotsy angamo misy fandaharam-potoana tokony masahany zany ohatra tsy tadidiny se mihitsy ny resakitsika farany ahoana no natadiavako azyzany ny zavatra manjoa ary ty mila hanalany aiko mihitsy zay ho anteneniko an'se mila mampitony saina ho jereo tsefa tena mivaly mainty be ary so de mba misy fanafody azoko hoanina alohany amin'ny dokotera any angamy fanafody raha mise ankampona kareraka ako eny misy ny aretina tsy ila-panafody rysea na calcium na vitamine ihany aza nge de efa tsy maninona ny mihinana sakafo voajanahary ihany ny tena tsara indrindra fa aza misatra zavatra hafa mihitsy raha misea inona raha ose no azoko amerenana aina angeny ndahoary aloha any amiko fa misy ronono azon'se sotronao de ankosika miresadresaka misimisy kokoa zany resatera zany manararoatra amin'ny tafa rehefa mba misy fotoana tahako zao pastera samy mpiaramonina koa ve pastera de tsy resaka mahay miresaka koa ianao tena ho ataonao mihitsy zao dokotera ay nga misy tsy metimety tsy zany fa misy resaka ho atao ndao ary sady efa itiantsona ro mirahalahy de araroto ny razana ny antondriako ndao ary mandrosoatrano etangesika de mety dokotera sady dinity ny samby lapinge izy ty ka azo atao mpatsanganany faradiniky ny vehivavy zany andraisatseza somogna andresaka zany fa zao no tena ventiny mila nareo mirahalahy ho namana anazavatsika hitanany ty tsy misy olana zany ka tsy hoaniny kopa izay pastera ka anao boka mialopoza marina mihitsy zany pastera sady inona koa moa maharatsy an'izany asoera ny dinika raha mandalina hitako izy mirahalahy fa tsy mambo ny toriteny isakalahdy ny ambony pilipitra ka mila milotsaka ntsehatra mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny olona ny fampianarana ny mponina izotra amin'ny lalatsara inona no tian'olay pastera ho lazaina amin'izany mila manao asa soa amin'ny mponina eto tanàntsika asa soa ve izy ohatra zao anirahany fanjakana sy ny lehibe antsika tsirairay avy zao ve fahasoavana nge no entina sy atolotsika amponina eto tanàna fa ny olona mania sy pastera ka zay indrindra dokotera tsy tokony iaina fotsiny amin'ny toetra ny mponina sika fa mila manatona azy izy io akaikikaiky kokoa misokatra ho azy matsy ny fo rehefa mifanakaiky fa raha mbola sarahan'ny asa aman-draharaha de tsy mety hifankahazo mihitsy tsy azo koa fa inona ny tena tiany pastera ho lazaina amin'izany andeha mba hitakosona amin'ny tantsainy avy tanymbola amin'ny andavanandro sika andeha mba hitsidika tokantrano olo isakariva andeha mba hanoko resaka amin'ny olon-drehetra ahafahana manazava ny tsainy sarotra zany nefa mety aomby ihany koa
ka tsy ho am'saviany sasany amin'izany ve isika ry pastera? Am'saviany sasany ahoana mora am'sea? Tsy fampitakosina ny vatana aza ny tena, isehoan-javatra hafa maika fa ifampitakosina amin'ny olona tazaina mpanahody ratsy, tsy vao maika ho tapitrandro vetivety. Mino aho fa toy ny zava-pivao rehetra ihany ny fahasoavana endritsika tsirairay avy eto amin'ny tanàna ity. Vaovaoka atahorana hanimba ny efa mahazatra izay tokony hialana. Maro an'izany. Tokony hahafantatra ny mponina fa vokatry ny kaikitry moka mitondra tazo no mampiteraka amin'ny be mangovotra fa tsy misavon'olona. Eny e, fa tokony hevitra koa ny ray aman-drenin'ny mpianatra fa fahasoavana ho anjanany ny fandratoana fahalalana any an-tsekoly fa tsy fanontaniana andro fotsiny velively. Tsy izany ihany koa fa tokony hanankom-poan'Andriamanitra ny olona fa tsy miantehitra amin'ny zavatra hita maso izay mora rivona. Resy lahatra amin'ny hevitra ao pastera fa ndia atao matotra kokoa ny paikady natanterahana azy. Dia miombon-kevitra isika raha izany. Zay zany resaka izy mbralahy fa dia mareza daholo ny tompo mbo atsika amin'izay rehetra fikisana tsara tsika. Eny ary dia mandra-pena indray pastera. Mirary soa pastera. Ya. Sy tatao tsako indray ny hevitry pastera iny a. Na izany aza mila miala volo mandeha manjo sika rapitso a. Dia tsy mahay mombamomba an'izany ange ho ahy. Misy aranjony vitsivitsy atao amiko ato e. Mandeha miadikaka ny sika se alohan'ny andehanana raha maraina dia lasa. Ka ho kofe manara-panjaitra fotsiny ihany aho amin'izany fa tsy mahalala ny bisy ny ba amin'ny fanjonoana. Manomboka mianatra. Ery tsatro izany raha misemo manjono a. Sady raha ny dinika nataontsika teo koa dia antsolo-kafa hiaraka amintsika sika. Fa misy olona tia manjono nga ety an-tanàna? Misy a. Ahoana nalalany sehan'izany? Tsy mifanakifa amin'ny taona ety an-tanàna fa eny ampanjonoana vao mifankahitaka. Izany hoe efa manjono matetika izany dokotera? Aiza kosa ny dia hoe matetika raha mise fa vao indray mandeha na indroka amin'izay izao no nanao izany noho ny fitiavana manjono ihany. Dia tsy mbola nanentana olo-kafa? Izany tokoa. Matahotra hotsaboky ny olona rehefa marary dia atahorana hatramin'ny tsanganako rehefa mifankahiteny rehetra eny izay. Matsika haiko izany. Dia ahoana izany ny fomba hitaomana olo-kafa hiara-manjono amintsika rapitso? Tsy te nga moa sika anao inona fa miandry-pandalo eo fotsiny. Sary iny resaka izy dia entanina avy eo. Ka hisy ho resy lahatra amin'izany? Mba miresaka amin'ny tompon-tany koa sika raha tsy mazoto amin'izany ny olona. Izany tokoa nga. Na izao aza nge tsy mbola niresaka maharitra tamin'olona tety mihitsy e. To vitan'ny araba sy ny mahazo toa ny fihaonana dia misaraka samy lasa. Efa serina tao an'eritreritra eny ange ny resaka pastera teo izy saingy tsy nohalaleniko loatra e. Kanjo moa dia izy indray no namboraka samy ny vatana sy nanentana antsika amin'ny rahalahy. Ka izay angano mety napastera azoko. Tsy tafandromandry amin'ny asa maizina amin'seho etsy seroa? Ny heritsaina ihany se no mila atao matanjaka fa tsy misy heriny maizina izany a. Ary na misy azy izany dia voatoatry ny heritsaina foana e. Trondro izany rezy mbralahy mba tsara vitana androany dia nahazo be pastera. Matavy koa ny kakana sady nanariva andro mihitsy ke zay pastera. Hay ndao androsatrano pastera, ndao hiara-koma ny reto azy reto tsika. Aloka anareo mandrisy ny andro maromaro fe dia hoan'ny fotsiny.
andao re pastera fa tsy misy an'izany alany firy am'ireo ary zay sady ny fiombonana koa ngeno zava-dehibe eny e dia andao ary andrositsika sady misy vaovao mahafaly lazako aminareo amin'ny rahalahy kongy marina mahafinaritra zany. ao mandroso daholo ary de mandraisa sisa fa za aloha de hikarakara vatrany reto sakafo reto. so de tokony iara-mandro ny trondro ry dokotera eny tokoa inona raha ny olana am'izany vitako rery ty fa vetivety any ange ny tompotrano ihany koa no tokony isahirana amin'ny vahiny re. angama mbola misy vahiny eto dokotera ohatsy efa praitana sy praidinidindy ary praevitra moa sika reto. Zany tokoa saingy ny trano samy manana ny azy ane ka zay moninao ihany ane no tsy maintsy misahirana betsaka ay dia ataovy malaky ary se fa mainka hihina trondro zay eo ary aloha nareo fa tsy ela de ho vity ty apetrako vetivety eo ary aloha nareo lasa eny ary reny trondro azonareo zay ve raha misitsy efa mahatratra 5 kilao anoany mihitsy. aizako ny de 5 kilao pastera na feno sinikily ray mihitsy nge izy iny ka vao maraina kosa nge zay de efa nandao ny tanàny ay de manam-pitiavana manjony tokoa nareo amin'ny rahalahy reto tsy de zay loatra vao mianatra manjony ny tena marina re izany kosa teneniko pastera fa i dokotera no efa zatra raha fa izaho vao manomboka hoana raha misia ny trondro azy reny efa ohatrany hoe nirofo fotsiny taniko. I dokotera nge no nahazo ny andro tokony reny ay azo isaina amin'ny ratsan-tanana fotsiny ny azo ary manana talenta miafina koa zany le dokotera iny raha izany ka izay ange ny teneniko amin'ny pastera hoe i dokotera no efa zatra raha tsy nitezaina tamin'ny fanjonona mihitsy zay eny na izany aza nge mandeha ho azy ny fahaizana manjony raha mise mety mandeha ho azy nefa mety zo zany koa izao zao no teneniko amin'ny pastera fa adiny 3 taorianany nanympazako fitana voalohany vao mba napakatra trondro ray zany eny mandeha tsikelikely to zany koa nge ny zavadrehetra raha mise na izany ary ohatra ny makivy any le mampandrokakana fotsiny sady tsy misy mahatra ny ekipondreniny koa izy io raha mise raha tsy hoe efa tolorin'Andriamanitra famezam-pahasoavana manokana anga na izany aza nefa azo ianarana daholo ny zavadrehetra zay ihany ange de vity vetivety kosa ka ataovy ary fa zao ny nandron-dah tena hinana tokoa moa nary izy mirahalahy ny najeako tamaraina teo izay tena miasa Andriamanitra sady naomba mitetikady ny volavolatsika mba tantarao hoe zany pastera nidina teny atsa nanampy mivatan'andrabe hevitra miasa tany teny atsamatra izy ka akory nareo indesana eny tokoa de mba inona ny lazaindrangahy iny tapa-kevitra hiditra am-piangonana izy rehefa nifandahatra teo ampiasana teo zay ina no atao zany taboka teo tsy mahavita satana ny toro-tenany ambony pilipitra de afandray zany fisainany zany eny mety misy marina ihany zany ny azy na misy marina azy zany tena Andriamanitra aina sy hero an'izay mahazo azy ry sisany nefa moa rehefa misy ny tsy mahazo ny tena Andriamanitra de ny firesahana sy fandraisian-dahatra mivantana ihany no mety eo ihany koa ny fitarin-dalana mialoha ataon'ny fanamasina de mahafinaritra zany de manana didiny ampetrangainy hiasa tany isan'andro zany ianao pastera tsy hoe efako aloha zany zay vitako ihany no ataoko ka raha ty izy memitra anao ny fanampiana ho azy any atsa de ahoana efa voapitako taminy aloha zany ten'Andriamanitra ka sy le tompony zao rehetra zao no sisa tsy ho vitako ny tahaka izany ka araha-ponina zavatra rehetra raha misea de vita itenin'ny soratra masina zange milaza fa raha manana foana ohatry ny voatsinapy
hiteny amin'ny tendrombohitra anao hoe mifindra ery de ifindra izy mahavita zavatra lehibe ny fona ramose. Zavatra hafa mihitsy angaba no vitako fa tsy za miasa tany zany. Ny asa fampianarana azy ty efa mila anala ny haiko. Mila heritsaina ho ary sy ny fanaovan-javatra rehetra. Tsy adala akory Andriamanitra nanavaka antsika olombelona amin'ny zava-manan'aina rehetra. Nomeny saina azo ampiasaina amin'ny zavatra maro sika ka azakazaka izay manadombo sy mampilefitra ny saina e. Ao atao veloha ny trondro fa taonijanona daholo nareo zany a. Tsy tsara anganina androko. Tsara ny nandro fa niresaka koa matsiro. De afaka mitondra manta ianao pastera fa hitako ohatran'ny makafy ilay trondro nandrahoany dokotera teo. Sady efa nizaraiko telo ao anaty vilia daholo any ny ambitrondro rehetra tsy masaka e. Marina tsy tena misairaniko nareo miralahy zay miombon-kevitra dia miombona amin'izay rehetra azo iombonana pastera. Tena marina tsy misy azo analana sady tsy misy anam-piny zany pastera. Maninona Ramose no midy atrano takariva toy izao a? Matahotra Rosia. Zay indray le atahotra. Tsy matoko izay lazaiko mihitsy mantsy a? Matoko ka. Saingy rehefa miditra amin'ity trano ity ange dia ohatra misy hery mandeha miambrotsaka eo ambony lohako. Avy amin'ny tolany io. Ny saintsy mihitsy ny efa malemy fa tsy misy an'izany e. Nahoana ary amin'ny vovingana matetika rehefa mandingana ny tokonana io e. Zay, aza sina mamorona zava-tsy fantatra ny eritreritra Ramose. Manana ho heritsaina matanjaka dia tsisy zany hery mandeha amin'ny eritreritra se zany. Isy mahery ody mihoatra amin'ny mpamosavy ve? Fa rehefa raisina amin'ny heritsaina izy ireny vao sambotry ny olona ihany. Ary aza miresaka mpamosavy zany eto aloha sy fa maninona ary? Rehefa miteniteny an'izany takariva ho dia tsy maintsy tonga havany amin'ny alina. Zay zay aza mba manaiky andaratrao asy. Tsy trao mihitsy ka fa resaky ny olona efa niarana zany. Ka iza ara ny efa niarany? Ilay nenitoana izay no niresaka an'izany tamiko. Matory se mivoatra sy mahombo ny siansa dia entina andresena ny zavatra maizimaizina rehetra. Dokotera miteny an'se an'izany a? Sarotra amiko ny anaiky zany e. Eny e. Na ny olona eto tanàna aza nge dia mbola misy mihevitra ny aretina be mangovotra ho vokatry ny vorokena ataon'ny sasany. Ny siansa nefa efa manapirofo fa ireo moka mitondra tazo manaikitra ny olona salama ka mahatonga amin'ny be mangovotra fa tsy misy misavon'olona izany. Dia ahoana indray ary ny mampisy ny matotoa? Io rehefa eken'ny eritreritra seho misy zany dia misy e. Fa rehefa tsy sainina kely akory tsy misy ninona zany mihitsy. Fa zao no tongavako e. Asa ny anse le trondrona efa lanina ty fa na eo mety tsy laniko mihitsy ka miantso anseho mba hiaraka andany azy. Sao simba fotsiny eo dia aneniny eoko. Koniako azy ato mbola misiko. Ny endasiko nataoko metimety tsara dia mbola tsy miova mihitsy. Dia tsy mba vizy amin'izany. 2 andro sy iray alina zay no nitoerany tao. Fa ato mbola tsy maninona. Ay, asa aloha izay vokatry ny apitso fa iovana tsy. Ny afaka apitso koa mbola tsy fantatra. Nataoko be sira fotsiny dia nahantoko mainaoko. Nefa ohatran'ny mitady amaoka fofona hafahafa ilay izy a. Dia izay no niantsoko anseny. So dia tokony atsoina azy pastera fa tsy ho lantsika nge reto trondro reto raha izany. Ny ako mantsy efa tiako lanina aingana fa efa mitady ho leo a. Dia ndao ary araka hiantso amin'ny pastera sika dia any amiko no milasa ny oalina e. Dia etoko avy hatrany koa ny ambotro.
miasa andriamanitra ry izy rahalahy. Fa ahoana pastera? Tena miasa izy, miova tsikelikely ny fisainan'ny mpony eto tanàna. Inona no mahatonga anao ilazy zany? Inona nitondrony etika ireo olona mindrazan-drendrano iry ambany ireo misy vazimba. Fa maninona no mianjera ho azy ny sotro ny serina tenaina? Trondrom-bazimba zany reto antsika retiko. Trondrom-bazimba hony ka tsy ilay trondro nojonontsika akory izay lazain'ny paster zany. Reny tokoa nandro natao amin'ny rakotikely anjarako dia niarana ninana tao dia velona hatramin'ny resaka fifanazavana sy fifandraisan-dahatra ary dia nefa mifetretan-karainy. Hitanse zany raiso ny sotro dia haniny trondro efa nesorony pastera vazimba tamin'io. Tsy hoe nesoroko e, tsy hoe nesoroko akory fa finonom-poana ny filazana fa misy vazimba io renirano antononareo io e. Fa inona ny tena marina pastera? Zany renirano tsy misy vazimba nantononareo io. Ahoana zao no inoko an'izany lazainao zany? Satria tsy nampaninona antsika izay ninona azy ny trondro, sady na ny trondro koa zange vavety tsara sy tsy misy ahina mihitsy. Tena marina velo zany. Zany ary visy lainge jereo fa ohatran'ny botrabotra daholo asika ninana an'ilay trondroko. Za aloha dia sorako anareo mirahalahy fa tsareoko nahazo aina mihitsy tamin'ireny trondro reny a. Mariny. Dia ahoana ary zany? Raiso any sotro dia haniny trondro. Ataovy ohatran'ny finanako azy zao e. Tsy zany foana. Mora andairan'ny finonom-poana ianao zany ramose. Aleo fa asaiko nitsidika rakotikely sy namany manaraka dia anazava aminao sy eo aminao ny fifanazavana. Tsy mila azy tsidika mihitsy fa nahoana kosa ary sao dia hitondra lozaka vao maika hanahirana. Tsy misy izay lazaiko amin'ny fiovan'ny fisainan'ny olona eto tanàna be zany no ramose. Nahoana ho any tsy iny e, fa irakotokely mihitsy no tsy tiako ho any an-trano. Efa reko laza amin'ny filalaovan'ody ratsy ka tsy azo azoko. Eno ahy efa nifandrisiny lahatra zany filalaovan'ody ratsy zany dia efa resy lahatra izy tamin'ny fiainany faran'izay. Mba nalaky resy lahatra kosa zany le akiniko. Mba nampahafantariko azy ny faratsiany zavatra ataony dia narosoko teo anatrehany ny zavatra tsara tokony hototosainy dia resy lahatra izy. Zay ihany ange no nataoko e. Zay no teneniko hoe miasa Andriamanitra. Raha tsy miasa mantsy Andriamanitra dia ho niziriziri tamin'ny heviny rakotikely. Eny e, fa ny any tena tsy tantiko amin'ny mponina sasany eto dia tevela laovana varatra ity. Aiza ka rehefa tsy mifanaraka dia riatana amin'ny varatra tsotro zao izay mifanditra amin'ny tena. Zany tranondramosena tianainy zany tsy ao angamby izy. Raha tsy ao nefa izy dia lasa izy. Efa ela ny mpianatra no nirafaka tsy maintsy efa namonjy fotiny izy. Aleo hoe ho dondonina. Finoana eritsaina dokotera pastera tsy ato angamby izy zany. Aleo katrakatranina mihitsy hoe mba soramatory. Finoana eritsaina dokotera pastera. Marina raha mba misy olona ato. Ramosena tena Ramosena pastera ihany ty. Ay pastera ho avy e. Mandroso anao pastera? Androso tokoa sotrapetsaka. Fa manina no mety amatrano takariva takazao se Ramosena? Efa fantatro ihany fa anjakan'ny herin'ny ratsy ty tranoko ty ka ho fiarovako ny tenako.
dia diako mazava ny trano mba tsy hitatra ny maizina. Tsy tazana maso ny fanaratsy ramosea ka tsy azo iadina amin'ny zavatra azo tapetanana. Inona azy izany no asetry ireny asa maizina miseho ao an-tranoko ireny raha ny hevitry pastera? Tsy miova ny fanambarako taminao hatramin'izay ramosea. Manana finoana matanjaka ianao dia mitokena amin'Andriamanitra, apetrao amin'ny fiainana manontolo e. Izy andahatra sy andamina ny zava-drehetra. Efa miezaka ny anam-pinoana mihitsy aho ka. Tadio fa niamotika anao hatramin'ny farany tanjon'ilay ratsy, ka raha tsy maresy azy ianao dia ho resiny. Tsy mety ny manao sarinady fa rehefa miady dia miady hatramin'ny farany. Ampio pastera amin'ity finoako tena hitako tena mbola kely dia kely ity a. Mianga avy ao aminatin'ny tsirairay ihany ny finoana ramosea. Tsy anterana amin'ny olo-kafa akory izany, ary mila tezaina mandrakariva io finoana io mba tsy hampitsolopolopy azy. Dia ahoana no fomba fitazana izany? Mamaky isan'andro sy mamantara ny tantaran'ireo olon'ny fony ianao ramosea, dia misaintseny izany lalina. Na izany izy anefa dia mila mangataka ny fanahy masina mandrakariva hanazava ny saina hatakatrekin'Andriamanitra olazaina aminao. Zava-dehibe amiko ny fitsidihanao androany pastera. Mahereza ramosea, ny tompo ombanao ary aleo angatigarana fa efa hirotsaka ty ny aizina. Misaotra mampahery pastera dia mandra-peony e. Eny are, rason izy. Eo velomo. Aleo tonga dia atory fa efa lasa iny pastera. Ity ondana malemilemy tia no ampandrina ny loha fa reraka aho izany. Zay. Fa ihany ao mandreto ampandriny. Tonga dia tsaroana ho afabizana izany. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Zany tsy miaraka aminao ty any voanya. Tena mpamosavy a. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Tsy milamotsika an'ity a. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Finoana, heritsaina, dokotera, pastera. Mivao Andasy fa hita tsara ianareo. Zany ny ainako ty ianao. Mifandrifatra nandositra. Ampitahorina kely toy izany dia malaky milefa. Tsy ho resinareo tsony manomboka anio a. Tena marina ny tenin'ny dokotera sy pastera fa mila manana finoana sy heritsaina entina miatika ny zavatra toy ireny. Dia ny finoana sy heritsaina no atao ampinga mandefina entina misetra ny zavatra sarotra rehetra manomboka izao. Ary aleo miverina matory fa hitako ny fiadiana mahomby.
zavatra nahazo any nantenena indray tato matoa izy tsy mandresany tontolonako ato izany a. Way, tena misy mantontona indray izany a. Finoana, eritsaina, dokotera, pastera. Finoana, eritsaina, dokotera, pastera. Marina mihitsy ny tenin'ny pastera fa mila fampahirezana mafy ny nantena eny io. Finoana, eritsaina, dokotera, pastera. Finoana, eritsaina, dokotera, pastera. Voaeritse fa za ihany a, dokotera e. Ay, dokotera marina. No heveriko fa mbola ireo mpamosavy tsy vanona iny aza ny mampatahotra ako. Ho avy e! Efa andro mazava be zao ve ry se dia mbola mity amatranato ihany fa misy inona e? Ay, efa mipoaka ny masoandro. Fa mieritreritra ny andro mbola ho amin'ny firy ary se ty. No heveriko mbola maizina ko. Koseho masona se fa mbola mirepirepy be. Ka loza nge nahazo atato ry dokotera. Ka nisy inona ho ah? Nisy mpamosavy nandondona ny varavarako haliny. Sangy tsy natahotra fa izy indray nge dokotera ny lasa nilefa nandositra e. Ha! Dia zava-baovao amiko indray zany lazainy se zany a. Inona no nataony se nampisoka azy ireo ary? Tsy misy afa-tsy ny finoana, eritsaina, dokotera, pastera. Finoana, eritsaina, era, pastera, zay foana. Mampomea mihitsy se ty. Fa ndao aloha hiditra ao an-trano fa mbola manonofy se zany e. Tsy manonofy aka. Nataoko nitsoka mihitsy ireo mpamosavy fa tena. Ao, petra aloha se tambo sezeto e. Dia kosa fa ndroa anao amin'ny masony se dia bandino ah. Zay. Ao tsara ny sainy se. Fa ho lasa iza moa ny saiko e. Ohatra ny totsy namaly ny fanontaniako mantsy se teoko. Fa inona tokoa ny fanontaniany se teo zany? Hitany se zany. Inona ho any nataony se nampitsoaka izany mpamosavy nandrebiriby azy se teto alina zany? Zay ve zany. Inona moa fa ny tenin'ny sesy pastera ihany e. Teninay ahoana koa zany? Ny finoana, eritsaina, finoana, eritsaina, finoana, eritsaina, finoana, dia eritsaina e. Zay. Ay, zay zany se vao tena resy lahatra fa entina misetra zavatra maro ny finoana sy ny eritsaina. Efa resy lahatra hatramin'izay aho fa zao vao tsapako ny lanjan'izany sy ny herin'izany. Mahafinaritra zany e. Zao no antondihako aty amin'ny se. Rehefa nandeha ny fotoana dia hitako sy tsapako fa mila tohana amin'ny pastera amin'ilay hevitra narosony tamintsika. Satria miariary zao fa mitombo izy ireo miova fisainana eto amin'ny tanàna e. Eto amin'ny tanàna misy atsika eto. Na izaho koa aza nge efa miova fisainana. Ka isam-pony eto tanàna nge izy ka tsy magaga zany. Ka ny fiaraha-miasantsika telo tota no hitako ampanjary kokoa zany e. Ahoana moa le asa aloha e? Torian'ny pastera ny teny any am-piangonana. Dia ataony arak'izay fahaizany azy amin'ny andehanany aty amiko mitsabo tena sy andehanany ray aman-dreny mampiditra ny zanany any an-tsekoly. Ao anatin'ny baiboly nga moa misy izany hoe mandehana mitsabo tena any dokotera. Tsy ny tenin'Andriamanitra ny fanafody tsara indrindra. Zay no voalaza amin'ny matetika ao. Zany tokoa. Saingy ny fahaizan'ny pastera miresaka ary seno araraotiny eto ah. Tia anaiky an'izany ve pastera osy. Fa nahoana izy ny tsy anaiky? Efa namponana izy ity. Ka izay tetika mahomby sy tsara dia atao avokoa rehefa tsy manimbazimba ny zavatra hafa. Efa niresa se tamin'ny pastera ve aloha zany e. Ka
tsy mbola niteny zany taminy aho fa voaseny lazako zany hevitra izany voalohany. Tsy hitako aloha izay maharatsy izany fa ny mety olana kely dia ny momba azoko momba ny sy ahoana moa izay. Tsy hitan'ireo ray aman-dreny niteraka ny vantana ny soa azo avy amin'ny fampianarana ny zanany ka aleony asainy miandromo sy manampy azy eny an-tsaha. Ireny no hita miariary sy heveriny ho tombony amin'ny fanananjanake. Eny ny fahaiza miresaka pastera ho ano ampiasaintsika. Mila zavatra mivaingana angery sy ny olona ety fa tsy mahandro fotoana ely zany. Eritsereto fa mianatra 5 taona ny ankizy vao manana diplôma ara-panjakana. Nefa iny diplôma iny tsy azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro eo akory dia malaina mampianajanaka ny ray aman-dreny. Ekeko anie zany fa mariny saingy abaribary amin'ny mponina fa mahay mamaky teny sy mahay mikajy ny ankizy nianatra ka tsy azo ambakaina intsony. Fa ireo tsy mahay mbola mijanona amin'ny fahabadona ka mora ambakain'ny sasany mandrakariva. Ary minitsy mahita ny zava-misy nge se zany raha azoko tsara. Inona ny zava-misy niko tsy jerena hoy mahay mikajy ny olona ety na dia tsy mandeha any an-tsekoly aza. Jereo amin'izy mividy zavatra ireny ka tsy azo ny sehany hafa ihany ho any ankizy nianatra. Tsy mitovy amin'ny olona enti-pahazarana fotsiny izy ireny fa mahay mandanjalanja. Dia andao ara irosonjo zanyko tsy misy mangidy tsy andramana sady adidy efaina amin'ny fanjakana koa izy ity ka tsy maintsy atao. Ary misy resaka hafahafa mipoitra eto tanàna ka ambarako aminareo. Fa resaka hafahafa inona moa zany pastera? Misy mitady anjajavaratra fa miseho miamasy teny amin'ny mponina eto. Ahoana no nafantaranao an'izany pastera? Eny tokoa pastera. Potra miresaky ny olona tsy diako eny zany resaka zany izy miralahy. Ary rehefa nifakafakiko sy ny noaraliniko dia hitako fa marina le izy. Ka ho afaka miroso ve zany tsika pastera manoloana zany? Raha mbola ny tsara sy ny mazava no ezahana apetraka sy isany dia tsy maintsy miroso sika. Sao dia mila fandiniana kely any aloha zany pastera fa tsy entina bitolo be fotsiny toy izao sao tokoa mantsy hanaraka hatramin'ny aina ka izay voaloza. Tato fa rehefa natomboka ny zavatra iry izy miralahy dia tsy maintsy toizina hatramin'ny farany. Ary rehefa navita nanarany ataontsika hoe aiziny iray ianao dia haizina zato ny tonga aminao raha vao mihemitra ianao. Amin'izay fotoana izay dia ny apotika anao hatramin'ny farany no tanjony ny aizina sy ny fomony. Fa mila tetikady matipaika zany pastera fa tena miasarotra ty raha ty raha n'Andriamanitra zany ka aoko sika tsy fararemotra amin'izany izy miralahy. Na izany aza pastera mbola nofa mandraha sika ka sarobidy ny aina. Aleo faty rapitsy toy izay faty an'io ka sady za koa nge mbola kely anaka pastera tsy maintsy hitatra ty aminay fankalana ka vo eo koa zay fa aleo mieritreritra lalina mihitsy aloha vao miroso ka. Eny na irosonareo miralahy na mbola handinika kely aloha dia tsy maintsy manao ny asanay mpitandriny zay dia nitondra ny fahazavana ho amin'izao tontolo izao. Inona no atao? Fa tampoka be kosa ho alony nandehana amin'ny pastera iny dokotera. Fa nga izy tsy niresadresaka tamin'isy mihitsy hoe ho afindraterany. Lazany tampoka ve izy tsy efa nalalan'izany kosa dia inona loatra raha ny tsy nilazalazan'izany tamintsika asa fa dia izao ny zava-misy efa diany any angimy mihitsy izy vao nilazany tsy maintsy hifindrany toerana.
ary sao dia mba tahotra ny fandrahoana ny olona azy kosa ary. Efa miteny tokoa aloha izy hoe misy mandrahoana ny andatsabahatra. Ka leo angata hoe izay ny antony. Fa na dia izany ara tokony nampilaza ihany izy a. Nefa ngera amin'izay ny famindrana toeran-kesana tahaka ireny tsy maintsy mba eno meloa ihany e. Fa tsy tampoka be tahaka izao. Efa fomba ny lehibe andry zareo kosa angamba izao ny toy izao e. Mamindra toeram-piasana amin'ny olona eo ambany fiadidiany tampotampoka. Eny e. Raha za kosa aloha no atao an'izany dia tsy handeha ahy. Ka izay tsy mampahazo toeran-siko. Tsy misy makomanana mihitsy izany fa izay vao ray ny tanana no entina. Tsy mety izany. Ny andreny anga ny fahazoko azy tsy dia misy entana manaraka azy firy e. Fa nahoana ary? Ny fiangonana no miantoka ny zavatra rehetra. Ka rehefa tsy mahavita ny fiangonana dia miaina amin'ny zava-misy eo ny pastera sy ny fianakaviana. Aiza kosa morsy no avitan'ny fiangonana zava-dehibe ho amin'ny pastera sy ny fianakaviana aty amin'ny tanàna toy izao a. Raha ny sakafo anga dia mety ho vita amin'ny fiangonana. Raha za mifanaka sy fitaovana samy hafa izany kosa aloha tsy hoe efa mihitsy. Jereko ny tokantrano tsirairay ety aza mbola miaina amin'ny zavatra tsotsotra daholo. Ny mahagaga koa nge dokotera dia izao e. Ny tsy fisian'ny pastera sorony hatramin'ny izao. Ka mbola voandro vitsivitsy kosa very se ny nalasana ny teo aloha dia hisy solony sahady eo amin'izay. Dia avela hiahaka toy izao ny kristianina. Eny e, ka tsy maintsy manaraka fandaminana ry zareo fa tsy haiko loatra kosa aloha ny amin'izay e. Marina tsy hiverina amin'ny fomba fisainany sy fomba fanaony taloha indray mimponina eto dokotera raha izao no mitohy. Ela loatra fahatongava-mpitandrana vaovao. Mila mieritreritra isika. Ahoana raha asiana fandaharam-potoana kely amin'ny sabotsy? Fandaharam-potoana ohatry ny ahoana izany? Tsy maka lavitra, manjono. Ary lasa makafy manjono ny namako a. Ka mahafinaritra kosa ange manjono e. Karaha trondrom-bazimba raha no azo an'izay dia ahoana? Sa mamelo mafy rangaha. Aiza koa ny izy trondrom-bazimba izany e. Ka izay anie malaza amin'ny ora rano fanjonoantsika io e. Tombatomba andiso efa nialako izany dokotera. Dia mahafinaritra izany fa sendray ity no mandrisika anjono e. Sady efa niala tamin'ny finonom-poana ihany koa izany seko. Efa nampianarina kosa ve dia tsy hay dia makafy. Tsy misy olana izany fa fialamboliko raha teo koa nge manjono e. Ny irain'ilay mpianatra io ozy dokotera maniry mba hiaraka amintsika anjono. Asa raha sitrakisia? Kinona moa ny olana amin'izany? Ary naninona kosa ny olona izany no mba nazoto hiaraka anjono amintsika? Lasa marani-tsaina sy mavitsibitsika hono izany ny tato ato izay e. Dia notsarainy hoe mahay mampianatra ka tiany hifandraisana amin'ny zavatra rehetra. Dia tsy maintsy azo solonarina hoe raha misy mampianatra izany sy atsoatsoko. Tsy mampaninina azy izany. Ny anaram-bositra ratsy ihany no tsy tiako asalotra. Fa ngamoa ny olona azo an'izay ferana amin'izany. Indrindra fa ireo ankizy mpianatra sy ireo ihany anie. Tsy azo ferina tokoa aloha zareo e. Saingy raha henoko a dia teneniko tsy hametaka anaram-bositra izany. Fa ve tsy malala hoe mpianatra e. Eo mason'izay izy mody manaja dia rehefa ny atakotakona any nefa asaly ny an'izay daholo izao anarana fafa rehetrarehetra izao. Se nga tsy nanao izany fomba mpianatra? Tsy mba toetrako izany. Ireo mpiara-mianatra tamiko fahiny no nanao izany fa tsy mba zahavelively mihitsy. Dia tena endry tokoa se fomba mpianatra raha izaniko. Tsy haiko raha izay no atao hoe fahendrenana izay tokoa no atao hoe zavatra hafa. Izany ihany fa direketina izany ny fanjonoana amin'ny sabotsy e. Toy ny mazatra ihany a. Menga maraina dia tsy mody raha tsy mody masoandro sady mahafeny siny koa e. Fa izy azy io fanjonoana amin'ny sabotsy io dokotera.
miomana amin'ny aranjony 10 azy rery mantsy ilay rain'ny mpianatra zay. Tsara zany, fialam-boly vita, sakafo azo, ny tena mivoky. Izy tonga lafatra meatran'izany ndray ve? Nahafinaritra ny fanjonoana fa niresaka ilay ray aman-dren'ny mpianatra izay no ny tena ratsy a. Izaho koa nge dokotera tena gaga mihitsy e. Ay ve ka mosavy ny havany ihany no nahafaty an-dragodiny iny e? Dia tena misy mahavita mamono ny feo miferitreta mihitsy ny olona natenaina zareo e. Mila mijoro tsika dokotera. Dia joro amin'inona? Mijoro amin'ilay fifanakina ny fanaovana tamin'ny pastery nga adino se mila resena lahatra mafy ny olona mba tsy anana ny toe-tsaina toy izany. Aza miditra amin'izany fa raha sarotra izany a. Sao dia izay indray no fiderahan'ny rambony eo. Tsy mety kosa nge izany famoroko izany e. Raha dokotera kosa no tratran'izany dia ahoana? Tsy eo tratran'izay vorika tamin'ny sasany mihitsy aho satria mezaka tsy hanana olana amin'ny olon-drehetra e. Ise mety tsy manana olana amin'ny olona fa tsy fantatra se izay ao anatin'ny sain'ny tsirairay avy. Izany no tokony hirosoana lalina amin'ny fanohizana ny asa nataon'ny pastera teto. Fanovana ny toe-tsain'ny olona hifidiny tsara. Ie, ka sady anohy ny asan'ny pastera izany se no anohy ny asan'ny fampianarana ko. Tsy hanao ny asan'ny pastera velively mihitsy aho ka. Eko izany lazainy se teoko. Tsy havita hidina eny tsaha hiresaka sy hanampy ny olona aho. Fa izay sendra eo anivon'ny asako no izahako ampahafantarina ny tsara tokony ho ataony. Dia zay. Anangam-pahavaly se raha izany. Satria nahoana? Sarotra miala amin'ny mahazatra e. Ka raha vao kitikitihany seho mahazatra ny olona io dia azo tia se. Efa manana fitaovana ety miatrika an'izany ary dokotera. Inona izany? Le ataona resy pastery reniko. Finoana sy ny heritsaina e. Ka ny finoana no avadiko apingy ary ny heritsaina no avadiko lefina. Dia apingy amandefina no entiko miatrika ny zavatra rehetra manomboko izao. Sanao izany ve se? Tsy se ihany moa no anisan'ny nandrisika hanana an'ireo zavatra oloha ireo amin'ny fihetrehan-javatra, indrindra ny zava-tsarotra. Izany tokoa. Saingy jerena ihany ny tamin'ny fiadiana sao azon'ny fahavalivahana ka ho lavo mora foana se. Tsy hamadika ny apinga mandefiko e. Sady anisan'ny adida ny mpampianatra koa angeny manabe ny olona e. Iveriko fa ny fanabeazana izany fampitana ny tsara tokony ho tanterahan'ny hafa izany. Resy lahatra amin'izany tokoa ve se? Resy lahatra aho ka. Tsy matahotra anapohan'ny sasany varatra? Tsy varatra. Araka ny tenin'ny se ihany io e. Jerena ny tany adiana dia miroso raha mety amin'ny teny. Ary raha tsy mety moa dia alandamina eo ny resaka mba tsy hiteraka fanafitohinana amin'ny sasany e. Dia mahereza amin'ny fanovana toe-tsain'ny olona eto se fa raha izaho dia janona amin'ny fanatodisana ny asako ihany. Na dia efa nanaiky tena trehan'ny sesy pastera aza fa mba hirotsaka amin'izany ihany koa e. Tsy mitana ny teny natao izany se a. Ny teny natao ve mory se tsy azonina fa ny fanatanterahana ny asa ty tany lavitra ty no hitako hoe voalohany raha amin'ny zavatra rehetra. Izay azoko resahana amin'ny hanovana toe-tsaina ihany ny toroko e. Fa tsy hisesika amin'izay efa resy lahatra ny fahazarany aho. Natolotry ny soa radio anao teo ny tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe apingy amandefina. Dia peniny Erika Ravaloso lalaovin'ny Liansa miaraka amin'ny Soalaza Maya, Lova ary Ervaloso. Tana totosa Babatry.